Manano mbola tsara ho anao mpanaraka ny tefandarina zany malaza ity tompoko lasy tovovavy. Ity tokoa ny tonga am'le fitenena hoe ny 7 andro ny an'ny sasany fa ny 2 andro an'ny vahoaka, ary hoe ny valim-piakarana fidinana. Fomba fiteny daholo zany resantsika zany, ary anaovantsika sary teny ny amin'ny andalianantsika an'ity zavatra nitranga tany Toliara ity satria heritaona lasa izay no nikasa hiditra tao amin'ny kianjan'ny Magorotany Toliara ny filoha Marc Ravalomanina, raha toka niverina tamin'izay tao anatin'ny fandaharam-potoana fa hankalaza ny tsingeritaona nahaterahana izy ny 12 Desambra. Saingy tsy navelona ny fitondram-panjakana niditra tao atoerana tamin'ny alalan'ireo herim-pamoretana tamin'izany fotoana andro izany, ary dia nipoapoaka ny bomba mandatsy-dranomaso ary nisy ireo fanenjehana tamina toerana samihafa amin'izay fomba nanaparitahana an'ireo vahoaka mpomba filoha Marc Ravalomanina. De ravatreo iny fihaonan'iny ary tsy de tena nahavita koa ny ara zay hoe endriky ny fankalazana ny tsingeritaona izay ny filoha Marc Ravalomanina sy ny antoko tiako Madagasikara na ny RMDM ny ara-dia taminy, ary ho an'ny fandaharam-potoana ny antoko tiako Madagasikara ihany koa dia tahaka ny Ravamaina. Betsaka ny nalahelo kivy amin'ny hoe dia ahoana ary zany ny toy an'ny raharaha satria tahaka ireny ny fihetsiky mitondra fanjakana. Saingy tsy napozin'ireo zatra manao herim-pamoretana, zatra ny mampiasa ny lalàna arak'izay fomba itiavana azy ka hanenjehana na hanenjanana ny hafa mba hatahotra hemotra ny zava-misy tamin'ny omaly tany Toliara, fa mijoro ny vahoaka ny Toliara ary nanomboka tany Antsiranampiarimanidina tany Toliara. Fotoana nahatongavan'ny filoha Marc Ravalomanana dia rakotr'olona izany toeran'izany. Indrindra moa rehefa namakivaky ny lalambe nandritry ny kilometatra 10 dia rakotr'olona nanara-dia ary ny oby faly ny andrandra ny amin'ny fivelen'Andriamatoa Marc Ravalomanina indray hitatana ny firenena. Tsaroany indrindra manko fa raha ny vokam-pifidianana dia anisany nahazo ny taham-bato ambony indrindra nametraka izao fitondram-panjakana izao ny faritany Toliara, anatina faritra vitsivitsy izany, ary saika ambany ny vaton'ny filoha Marc Ravalomanina. Saingy raha ny zava-misy tamin'ny heritaona ary mbola mitohy amin'ity taona ity, indrindra iny fiainga voalohany iny dia ahitana taratra fa tena leo tofoka tanteraka ary tsy teherika ny Andry Rajoelina ny vahoaka ny Toliara. Iza moa tsy nalala fa akerire Toliara, izany tsy nalala fa tsy nisy bijery Toliara tamin'ireo foto-drafitrasa marobe, ary karazana adevitra tsy hita zay hitondrana azy makany amin'ny fampantroana nentina tao Toliara fa ny sesehoana fotsiny ihany. Fa raha mihoatra ny zavatra maro nampanantenaina anatiny hoe anangana CFP ho an'ny tanora, ame asa ho an'ny tanora, hitondra jiro ho an'izany Toliara izany, de mba hanana an'izay vidiny tokony ara-dalàna izany faritany Toliara izany. Sy ny amin'ny hoe tena hijery manokana ny lafiny tsy fandriam-pahalemana ao Toliara, ny resaka pisonomby, ny resaka amin'ny ady amin'ny asan-dalo sy ny sisa de firy amin'ireny mba tanteraka amin'izao fotoana izao. Ny resaka rano zay mampakaiky amin'ny vahoaka ny Toliara ihany koa dia nampanantenana tamin'izany fa tena zay tsy vitan'olona de ho vitain'le mpitondra amin'izao fotoana izao, ary hanao fitarihan-drano lehibe de nisy mihitsy aza ny kolôky natao momba ny faritra atsimo io, ary de nomena amin'le hoe plan émergence ho an'ny faritra atsimo. Nandanimbola mpanjakana izany fa tsy hitanao hatraiza ny votoatiny na ny vokany izany kolôky izany. De nentina nitety an'izao tontolo izao, nentina ny resahana manerana izao tontolo izao ny amin'ny hoe sany fanjakana hanova tanteraka amin'izay ny fomba fiatrehana ny fanarenany any Atsimo-Nosy. Nentina teo ihany koa ny amin'ny hoe tena hitondra vahaolana maharitra momba izany kere izany ny fitondram-panjakana, fa tsy vahaolana miandry toloram-potsiny ohatran'ny nataon'ny fanjakana fandimby teo aloha rehefa ny resaka momba izany izy niaraka tamin'ny BNJRC. Fa aiza moa misy an'ny Toliara amin'izao fotoana izao? Mbola betsaka ireo olona zay tena tsy avitra eo amin'ny resaka sakafo. Lafo ny fanjarian-tsakafo ny tiantsika resahana amin'izany satria mihinana zay mba mety ho fihinana teo aloha tamin'ny alalan'ny vondraketa. Fa ankehitriny efa zavatra hafa mihitsy aza araka ny fanadihadinina atao samihafa ireny, amin'ny alalan'ny hoditra, amin'ny alalan'ny fakafakan-javatra, amin'ny alalan'ireo sakafo zay zara fahita zay mbola tsy fihinana hatramin'izay, ary ireo fanampiana kely zay mba omeny ny fanjakana, zany ara sarotra ny atongavany eny anivon'ny
vahoaka samihafa eny fa ny fandarina asa ny firenena mikambana sy ireo mpamatsy vola mpiara-miombonantoka Madagasikara no manao ezaka manao fanampiana ho an'ny fanjarian-tsakafo any amin'izany fatratsimon'io zany. Mety hoe nanao nutricide na nanao resaka titre vera ny fitondram-panjakana na mety nanangana birao fa sarina dite ivelany fotsiny zany fa tsy mipaka ny vatana ho an'ny vahoaka ny Toliara. Karary ny sitsiny raha nijoro ny vahoaka ny Toliara ny amin'ny hoe ity dada, ity Ravalomanana, ity ilay olona nandrasanay nentina nameverezana ny sainay tao anatin'ny taona 10 taoriana ny fanonganam-panjakana. Kay tsy nitondra inona akoriny le fanonganam-panjakana sy le nametrahana an'ilay laviana fa Tanora Vonona mahavita azy fa nampitehana ary nenina tongotra aman-tanana ho an'ny vahoaka ny Toliara izany. Ka rehefa nijoro ny vahoaka zay be ny basy ary ny hery tsy mahaleo ny fanahy, ny firaisan-kina ny hery ka nemitra hatramin'ny mpitandro filaminana araka ity sary ao anatina segondra vitsy alefantsika ity. Nino colonel Barawa ni international io na bala ka to pa international mandalo ka detegyo nay zany naty zany araiky ny sary iny dia rehefa mitambatra ny herim-bahoaka de lasa hery tsy haito hoena ary ny herin'ny vorona ny elany fa ny herin'ny vahoaka ny firaisan-kinana ka rehefa miray iny io vahoaka io tsisy mahasakana ny firaisan-kinana vahoaka. Ny kisaka moramora ny mpitandro ny filaminana nanoloana ireny herim-bahoaka ireny fa nanana ny afatra nampitainy any vahoaka ny Toliara ny filoha Marc Ravalomanana de enotsika izay afatra nampitainy ny filoha Marc Ravalomanana izany. Tsisy nasakatsakana atsika teo satria nahoana tapa-kevitra asika. Tapa-kevitra isika famonjy ny vahoaka malagasy ary ame fanantenana ho azy indray ampijojany io vidina vary io tsika. Aza matahotra fa minofotsy ny hafa toko dady tsy mihemitra mitsika na kely ary. Eto aho makasitraka anareo rehetra firaisan-kina misy tena nirahina tanteraka ny ety. Ho avy dada, iveriny dada ary hijery aingana zay zavatra maharary vahoaka. Ambety teny ny filoha Marc Ravalomanana amin'ny hoe ny andro kely sisa iainako dia anasoavako ny vahoaka malagasy sy Madagasikara. Ilaina ny olona manana traikefa tahaka ireny. Ilaina ny olona manana fahavononana tahaka ireny ary ilaina ny olona tena ny omana hitondra fanjakana fa tsy hitsapatsapa. Ary ilaina ihany koa ny olona manana ekipa hitondra fanjakana fa tsy vao hamorona ekipa hitondra fanjakana. Tsaroana manko fa tamin'ity fanjakana ity no nisy an'izany hoe hitady ati-doha na servo izany. Tsaroana manko tamin'ity fitondram-panjakana ity no misy an'izany ampela kandidatura zany ho anisan'ireo mpiasa masovo
na etaterina indrindrandrindra any ampitan-dranomasina any. Ary tsaroana reo fikarohana teknisianina marobe zay afaka mifammetanana an'le fitondram-panjakana. Kanefa nambara tamin'izany fotoanan'izany fa hoe efa vonona ny UEM mivadika PEM, zany hoe ny initiative no mivadika plan émergence Madagasikara. De hoe efa niomana nitondra fanjakana fa tao aoriana ny 424 de tany ampitan-dranomasina ny filoha ankehitriny niomana nianatra ary namolavola tetikasa ho an'ny Madagasikara. Kinanjo. Ny antotanisa zay navoaka ny banky iraisam-pirenena ny fanesesy izay raha nilaza izy ireo tamin'ny taondasa vao tsy ela akory izay fa 2.100 ny vahoaka malagasy dia mantra tamin'ny taondasa ho isika. Rehefa mihoatra amina tranga tahaka izany satria amin'ny ankapobeny 70 eo no azo lazaina fa ifehezana ny tahapahatra fa ity mihoatra ny 20 dia efa mampiorokototra izany. Indrindra moa ka ny nambaran'ny banky iraisam-pirenena ao anatin'ny fomba fijerin'izy ireo nanomboka ny fiandohan'ny volana janoary 2024 ary andinika ny roa taona ho avy de ny aminy hoe 7.7 mivoaka malagasy no mahantra. Ara-diplomatika dia mandray roa io fanadihadiany banky mondialy io. Voalohany eo amin'ny lafiny antotanisa namoaka sahady izy ny aminy hoe mila mandinika amin'ny tontolo ara-toe-karena i Madagasikara satria nokajiana tao anatin'izany ny resaka sondro bidim-piainana na ny taux d'inflation. Nokajiana tao anatin'izany ihany koa ny fampiasam-bola na ny investissement sy ireo investisseurs mpampiasa vola ho avy eto Madagasikara. No resahana tanatin'izany ihany koa ny tontolo ny fitsonjovana manokana ny kirakira ara-bola eto Madagasikara sy ny lafim-pamokarana. Marobe ireo masitsivana, ireo tombana na ahafahana nijery lavitra amin'izay fomba fijery napetraka ny banky mondialy izay ka namoahana izy ireo an'ilay antotanisa ho 7.7 mahantra. Raha izany manko no mitranga ao anatin'ny taona ray sy roa zany dia azo everina fa i Madagasikara no firenena mahantra indrindra eran-tany ka raha Burundi na i Somalia na Soudan du Sud amin'ny farany de azo antoka fa i Madagasikara indray no aka ny toeran'ireo firenena voalaza ao anatin'ny antotanisa ireo. Mampiorokoditra mampalahelo ary mahavaky fo ny mijery ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Andraikitry mpitondra fanjakana nefa zany ary lalam-pandrenina no miresaka an'izany. Izy no miainy fianakaviana, izy no miainy ankonana ary izy no manao zay mahakarakara, manao zay mahatsara ho an'ny vahoaka sy ireo mponina ao anatin'ny firenena. Fa mova zany ny ataon'le mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao zay manenjika izay tsy mitovy hevitra aminy ary manenjika ireo sa milaza sy miresaka ny marina eto amin'ity firenena ity. De resaka valitra lainga, abobo ary tabebaka no atao ho an'ny vahoaka malagasy. Saingy ho isika efa tonga saina tao aoriana ny renitranga tany Fianaratsoa, tany Deko, tany Toliary reny vahoaka malagasy mahita sy mirodorodo rehefa tonga ny filoha Marc Ravalomanana. Indisy na azo lazaina fa ahafahana mamantatra zavatra lavitra zany resantsika izany. Eo indrindra no ampitaina ny hafatra hatrany hatrany ny aminy hoe fotoam-pijoroana, fotoam-pasahina ary fotoana hanapahana ny lalan-diso ny fahantrana izao taona 2024 izao. Ka ino isika nambaran'ny banky iraisam-pirenena iny akoatran'ny hoe tsinjo ara-toe-karena ho an'ny ho avy tokony isaina ny mpitondra de efa afatra ho an'ny vahoaka malagasy ihany koa ara-diplomatika ary ankolaka ny aminy hoe manana fahadisoana lehibe nareo raha toa ka mbola amerina ireo mpitondra fanjakana na hampahantra nareo ireo. Azo adikan'izany iny afatra nataon'ny banky mondialy tamin'ny alalan'ny famoahana antotanisa iny. Fotoana hiatrehana fifidianana ity taona ity ka manana anjara isainana anjany vahoaka malagasy. Ka reny famoahana antotanisa zay nataon'ny banky iraisam-pirenena reny de misy afatra mipity reny fa tsy mandeha eo azy. Na ninona no tonga amin'izany antotanisa zany ny banky mondialy, na ninona ny 100 ny teneniny satria mbola misy mpitondra kely, mbola misy olombitso, mbola misy piso lelaka kely mety mbola azo tombony amin'ny fanjakana ka mety hanakarena. Fa ahoana ianao vahoaka malagasy zay voakasika isika ao anatin'izany 7.7 zany. Afatra izany ny aminy hoe raha mbola miantehitra ny reto mpitondra reto ianareo de vao mainka ho tratra tokoa ny tandro ny fahantrana arak'izay fahitan'ny teknisian'ny iraisam-pirenena eo anivon'ny banky iraisam-pirenena azy izany.
ambava omana ampo mieritreritra fa atreo aloha ny androany mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra tompoko lasy tompoko avy misaotra tompoka